Mbola taritinao any misehatra avy indrindra mankasitraka any amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Na dia tsy mendrika izay dia mbola nomenao teny isan'andro, mbola mifafazanao teny izay ahitanay vokatra isan'andro ka mankasitraka anao ny amin'izany manan'izay manadada tahaka anao. Ary amin'ny fotoana izao maniry tokoa izay raha ka-toerana eto anatrihanay mifanahinao dada. Tena hoe manasa anao zay tonga soa ianao ataovy ny asanao fiainatsara avy mila anao zay tsy mahavita tena irery zay ena dia anatrika anao eto fotsiny aza tsy mahay zay na mivavaka aza fa ka ny fanahinao no inspiré anay androany anokatra ny vavanay anokatra ny masom-panahinay anokatra ny fony ahafahanay atakatra dada ny révélation rehetra zay omenao anay androany maminay ny eto amin'ny fanatrihanay ny ao fanatrihanao ary mamo anay tokoa ny andray ny teny avy aminao fa tsy tia ny andalo fotsiny zany tiana hitoetra izany tiana amokatra fiainanay izany ka sakafo ny fonay sakafo ny masom-panahinay ahafahanay hita dada hoy izy anao hoe atsoia teo valiko ianareo dia dodomo dia voaina anareo androany dia miantso anao zay dada miantso anao zay tena hoe anjaka ny fiainanay tsara iavy androany miantso anao zay tena hoe anao ny asanao manokana ny fiainanay tsara iavy androany fantatray fa tsy tahaka ny taloha ny fiainanay rehefa anao mikasika anay fantatray fa tsy tahaka ny taloha ny fiainanay rehefa anao miditra an-tsehatra ka midira an-tsehatra androany dada amin'isa tokantrano amin'isa ambatan'olo zay manaraka ny tsy fitoam-bavaka ity na lehibe zany na kely zany na izy oka ianao nikasika dada satria fatako fa ianao l'Andriamanitra akaiky sy Andriamanitra lavitra mahafantatra ny situation tsara iavy inoky ihany koa fa manana hevitra hiverana ho an'ny tsara iavy ianao amin'ity androany ity ka matoky ianao zay amin'ny asanao eny dada raha toka misakana ihany koa avaty aminay noho ny amin'ny fahotanay noho ny amin'ny tsy fitandremanay noho ny tsy amin'ny firarahiana ianao dia mamelay ianao anay dada fa oka ianao namboatra lalana indray androany oka ianao namboatra lalana indray androany mba hisy fiovana amin'ny fiainanay ary oka ianao meheranay mba ahafahanay tena hoe androsa lavitra rehefa kapanasa zavatra rehetra mba ahafahanay hiditra anaty fanamasinana miaraka aminao ka ahafahanay amokatra amin'ny sehatra rehetrarehetra lehibe ianao ary mendrika no deraina dada tapahanay ny sakana rehetrarehetra tapahanay ny fanafivaribarianina rehetrarehetra androany ary oka ianao misy anjaka androany mino atombo fa hitoetra eto ianao mino fa hisy fiovana mino fa hisy impact amin'ny fiainatsara iavy ty fotoam-bavaka androany ity amen. Ary anatin'izany vavaka izany any dia andaontsika hiteny misy lalana izay man'Andriamanitra ho antsika sy ianao tena ataovy amin'ny tena hoe fatokiana tanteraka ataovy amin'ny fahasahiana izany fa manana lalana ho anao izy amin'ity androany ity misy lalana izay no manindrivoa nasarotra ny zava-misy manao lalana ho izy no mitantana ny fiainako ka isan'andro faly aho fizano mandao lalana ho afersika sany misy lalana nasarotrana ny zava-misy manao lalana ho izy no mitantana ny fiainako ka isan'andro faly aho fizano mandao lalana ho misy lalana no mano anao misy lalana izay no manindrivo anao nasarotra zany zava-misy manao lalana anao izy no mitantana ny fiainanao ka isan'andro akanao mifaly fizy no mandao lalana ho Alléluia, mbola toezintsika ny vavaka amin'izao fotoana izao ny vavaka nataontsika amin'izao fotoana izao dia hisaotra an'Andriamanitra isika sy ianao hiara hisaotra azy amin'ny zavatra rehetra nataony tamin'ny fiainantsika tamin'ny volana janvier ianao any mahafantatra sy mahalala izay soa
nataon'Andriamanitra taminao, karazany fitahiana, fiarovana, famatsiana, fahasoavana. Tena maro ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika sy ianao. Dia manasa anao amin'izao fotoan'izao andeha isika hisaotra anazy amin'ny zavatra nataony tamin'ny volana janvier, ary ao anatin'izao vavaka ihany koa mbola hisaotra anazy isika fa no famindram-pony dia nahita isika sy ianao ity volana février ity. Tadiodio raha nahita an'izao volana février ity ianao dia nonon'Andriamanitra. Izy ilay Andriamanitra tsara, izy no mifidy antsika sy ianao ahita an'ity volana ity dia mendrika isaoran'izy. Ary ao anatin'izany ihany koa andeha isika sy ianao ametraka an'ity volana ity ao am-pelantanany, satria izy ilay Andriamanitra mahavita antsika sy ianao. Afanomezany pasoavana, afanomezany tsara rehetra dia avy any ambony. Aloha nanaovantsika izany vavaka izany dia ataontsika sy ianao amaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao anatin'ny Salamo 7:7, 9:9 ka hatramin'ny 9. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Salamo 7:7, 9:9 ka hatramin'ny 9. Aoka hidiran'i Jehovah ireo no ny famindram-pony sy ny fahagagany nataony amin'ny zanak'olombelona. Fa mahafapo ny fanahy mangetaheta izy, ary ny fananona dia vokisany soa. Amen. Hozy tenin'Andriamanitra hoe mila mahay midera sy misaotra an'Andriamanitra isika noho ny famindram-pony sy ny fahagagana nataony tamin'ny fiainantsika sy ianao. Ary hozy koa ny teny hoe mahafapo ny fanahy mangetaheta izy, ary ny fananona dia vokisany soa. Amen. Isika sy ianao anatin'ity volana février ity mbola vokisan'Andriamanitra soa isika sy ianao, mendrika isaoran'izy. Ary tenin'Andriamanitra iray koa tiako ampiko ao anatin'izany vakintsika izay hitantsika ao anatin'ny ao amin'ny bokin'i Jakob voalohany 5:17. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe ny famezany soa rehetra sy ny famezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'iray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amina fihodinana. Zany hoe Andriamanitra efa vonina hitahantsika sy izany soa rehetra izay horaisintsika dia avy amin'Andriamanitra, ary tsy misy zavatra ratsy, tsy misy zavatra, tsy misy aloka, tsy misy zavatra ratsy anaraka an'izany, fa rehefa Andriamanitra mamea dia tsara avokoa. Doary tsika sy ianao hisaotra anazy averiko misaotra anazy sika tamin'ny zavatra nataony volana janvier, misaotra anazy sika amin'ity volana février izay nomeny antsika ity, ary ihany koa ametraka an'ity volana ity tsika ompelantanana. Andoary tsika sy ianao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena Andriamanitra tsara ianao tena manana tokoa izay dada manana anao. Maro ny zavatra nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy, indrindra amin'ny fianakaviam-ben'ny ACI. Tena nahita ny tananao mahery mihitsy izay dada. Tena maro dia maro tokoa ny fitahiana, ny fahasoavana, ny famatsiana, ny fiarovana, ny fanasitranana, ny fiterana koa nataonao. Maro dia maro ny zavatra nataonao dada, dia tena mendrika hoderaina, mendrika ankalazaina ianao, mendrika homena voninahitra. Andriamanitra tena nitantananay ianao nanomboka tamin'ny 1er janvier ka hatramin'ny 31 janvier. Tsy navelanao irery zay ny amin'ny fotoana rehetra naitsonay ianao, dia tena namaly tokoa ianao, tsy vita hoe namaly fotsiny ianao, fa tena namonjy. Ary ny famonjeny hoentinao sy ny fifaliana rehetra nomenao anay, dia tena tsy narany alahelo izany fitahiana rehetra nomenao anay zany. Zany dada mifona iray manontolo androany dia tena misaotra anao. Raiso fisaoranay anao androany tamin'ny zavatra nataonao tamin'ny volana janvier. Eto koa izay dada tena matsara sambatra izay fa anisan'ny olona mifidinao ahita an'ity volana février ity. Mankasitraka anao izay dada ka nahita an'izao
volana izao ary ao anatin'izany fakasitrana zany koa dada mino izahay fa ianao lay Andriamanitra tsy miova maly anio ary mandrakizay ary ianao lay Andriamanitra amin'ny zava-tsoa anay tsirairay avy tena tsisy diso anjarany mihitsy amin'ny fahasoavanao izay tsirairay avy zay manaraka an'izao lahy izao ary ihany koa ny fianakaviam-ben'ny ACI tsy misy ny zana izy dada orninina ao anatin'ity volana ity satria efa napetrakay eo ampelantananao ity volana ity oka ianao dada no anjaka amin'ny fiainanay ataovy ny asanao tsara indrindra ary ihany koa ao anatin'izany indrindra amin'ny fiainanay ara-panahy resao izay dada tario izay any amatsaranay ny eo akaikinao mankasitraka anao zay dada misaotra ny anaranao masina amin'ny zava-drehetra zay efa nataonao sy zay mbola ho ataonao midera ny anaranao masina izay dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay ray eo amen amen alleluia ary alohan'andrenesantsika tenin'Andriamanitra andaontsika anandratra an'Andriamanitra sy ihany koa akaminy dia anandratra hira isika tena hoe ilaza ny fahatsaraan'Andriamanitra mino fa hainao le hira hoe iza no toanao tena tsy misy mitoan'Andriamanitra tokoa dia ataovy amin'ny fonao ray manontolo mba tena ho akasitran'Andriamanitra izany dia izy indray no androtsaka fitahina amin'ny fiainantsika sy ianao amin'ny alalan'ny teny zay ho alefany androany alleluia miarakantsika iza no toanao iza no toanao
Fanaio mitinyanau Kafenu tanteraka Laku finyeri nau Mandei tiureraka Fanaio mitinyanau Kafenu tanteraka Laku finyeri nau tena andresitsika fa tsy andresy amin'ny herintsika isika fa andresy amin'ny herin'ny fanahy masina. Andriamanitra zany efa vonina ho antsika senao amin'ity volana ity ary efa name afatra mpanompony izy ho antsika sianao dia vetivety kely fotsiny isika tsy miala eto dia ho avy mpanompon'Andriamanitra andetena avy amin'Andriamanitra amin'ny lohateny zay hoentintsika amin'ity volana février ity ary mino ary vao samy andray an'izany dia tsy hisy mihitsiny hoe overmaina fa tena hoe revo samy mandray amin'ny anaran'i Jesosy dia tena tonga voatsara ao anatin'ny fotsika tena samy amokatra isika sianao ao anatin'ity volana février ity mba ho voninahitrin'Andriamanitra satria moa tenin'Andriamanitra hoe raha misy teny ny ranon'Andriamanitra eto antany ho antsika sianao tsy miverina amin'ny any zany raha tsy efa manatateraka zay nandriran'Andriamanitra azy zany teny zany ho antsika sianao zany tsy hiverina amin'Andriamanitra izany fa tsy maintsy tsy misy vokatra aloha dia vononina ianao fa misy teny nomen'Andriamanitra mpanompo antsika sianao dia samy andresy isika amin'ity volana février ity tahin'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy.
Alleluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga soa eto amin'ity sehatra Facebook ty Andriamanitra ny fiadanany ombanao miaraba manokana any Antamalala, Miora Rasoatsiferana, Afelana, Aokonovolaina, Lafatra, azy rehetra manaraka izao fotoana zao. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao, azadino manaparitaka ny tenin'Andriamanitra satria amin'izao andro iainantsika zao dia zava-dehibe tokoa ny fahafantarantsika sy ny fahinantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia, tsara ny tombontsika. Ary amin'izao moa fotoana ny cyclone tia Maorisy na misy cyclone na tsy cyclone dia mandroso foantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Eto dia makasitraka ny tompo ny afahako ny zara ny tenin'Andriamanitra androany révélation ho anao avy any an-danitra androany. Alleluia. Ary mampahiry ihany koa ho atsika rehetra ankehitriny zay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Mampahiry ihany koa ary olona zay namoy havana, zoky, zandry, ray aman-dreny. Andriamanitra ny fiadanana nisy fiadanana ao am-ponareo. Ary araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny obolana 7:20 farany mbola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Amen. Mbola isy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenana. Androany te hivavaka ho anao zay mety mandalo sedra amin'izao fotoana zao ho anao zay mety nahafoy havana amin'izao fotoana zao, mety marary ianao amin'izao fotoana zao, fa faly amin'ny teny anao fa manana an Jesosy ianao. Ary Jesosy tsy mandao anao ka hivavaka ho anao alohany hitondrako ny teny avy amin'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy dia mbola misaotra anao zahay satria mbola nomenao fotoana ahafahanay Andriamanitra miantso ny anaranao androany hariva. Tompo eto ianao amin'izao fotoana zao ary ianao Tompo manokatra ny lanitra eo ampovoany izao fotoana izao Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy. Raha misy aminay Tompo raha sendra marary Andriamanitra, ianao ny andefa fanasitranana hery amin'ny anara-maherinao Jesosy. Raha misy ihany koa nahafoy havana Andriamanitra, ray aman-dreny na zanaka Andriamanitra, ianao ilay mpampionona tsara indrindra. Oka ianao fany masinao hiasa, oka ianao Andriamanitra ampionona ny olonao amin'ny anara-maherinao Jesosy. Nanaovako izany vavaka izany. Jesosy manana izay manana anao ary ankehitriny Andriamanitra izay teny ho avoakako eto dia fero ho sitraponao rery ihany. Ary Andriamanitra oka zany ho vo any amin'ny fonony tsirairay avy sy amin'ny fiainany tsirairay avy. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany raha io amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Alleluia. Tsara ny tombontsika. Androany dia volana faharoa ary andro voalohany amin'ny febroary. Ary isaky ny andro voalohany moa isika dia misy révélation izay angatahantsika amin'Andriamanitra hoe inona Tompo ny zavatra tokony fantohan'ny fiangonanao sy ny olonao amin'ity volana ity. Azadiny fa fampatsahivana ianao hoe inona moa ny antony mahatonga an'izany satria betsaka ny fiangonana manao an'izany. Eto moa dia mila fantatrao fa mivavaka sy manome voninahitra an'Andriamanitra sika, tsy manao fombafomba-pivavahana. Fa inona moa ny anton'izany? Dia ozy izy ny teniny eo amin'ny Romanina 1:20 hoe ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Androany zany dia masina ny fakany satria andro voalohany
amin'ny volana febroary androany, ary ho masina ihany koa ny andro rehetra amin'ity volana febroary ity. Ary efa mahita sahady eo amin'ny fiainanao ny fiasan'Andriamanitra mahery vaika eo amin'ny fiainanao, satria tsika manan'Andriamanitra velona, manan'Andriamanitra mahavita azy isika, manan'Andriamanitra efa nandresy an'izao tontolo izao isika. Amen. Miaraba manokana ihany koa ny alisoa izay avy any Tanzania izay manaraka antsika eto, tonga soa ianao ialisoa. Hotohizako ihany koa amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20, 2:1-4 eto moa tsika dia mahafantatra hoe ny révélation dia avany amin'ny seza fiandrianan'i Jesosy Kristy, seza fiandrianan'Andriamanitra, seza fiandrianan'ilay zanak'ondry. Alleluia. Zany hoe misy asa manokana anasitranana firenena, anasitranana ny fiainanao, misy asa manokana ataon'Andriamanitra. Jerevina ny tenin'Andriamanitra ato hoe amin'ny anara-maherin' Jesosy, Apokalipsy 22:1-3, ary izy naneo ahy onony ranonaina, mangano any tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, teo avoan'ny lalambeny, ary teny an-daniny roa amin'ny onony nisy hazonaina mamovo 12 samihafa sady mamoa isam-bolana. Amen. Ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro, ary tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia anompo azy. Alleluia. Zany hoe ny fametrahana ny andro voalohany ao anatin'ny volana ho an'Andriamanitra dia manamasina ny andro rehetra izay ho avy amin'ity volana ity. Ary ihany koa misy an'ilay révélation mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay raisitsika, izay ahafahantsika miala anatin'ny ozona, izay ahafahantsika ihany koa hoe manompo amin'ny fifaliana n'Andriamanitra sy ilay zanak'ondriny. Alleluia. Izay mazava-dehibe amin'ny fotoana androany sy fotoana tahaka an'izao. Ny fotoana miaraka amin'Andriamanitra moa dia zava-dehibe satria rendez-vous anao miaraka amin'ilay tomponao. Ary rehefa ohatra ka manaraka an'izao fotoan'izao ianao manaraka an'izay toro-tenieninao ianao dia inona ny zavatra miseho? Eo ny fanan'Andriamanitra mampisokatra ny fonao sy ny sainao. Ary rehefa eo ny fanan'Andriamanitra, eo ny présence an'Andriamanitra zany ary rehefa eo Andriamanitra miaraka aminao, iza ny atohatra anao. Alleluia. Tsara ny tombontsika. Androany dia misy fotoana manokana an'Andriamanitra ho anao. Araka ny hitantsika ao amin'ny Baiboly eo amin'ny mpitoro-teny toko 7:1 dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy, ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambanin'ny lanitra. Amen. Hitanao fotoana an'Andriamanitra ho anao androany, fotoana an'Andriamanitra ho anao androany. Alleluia. Betsaka mantsy ny zavatra miseho eo amin'izao tontolontsika izao. Indray mety manontany hoe manahoana ny asako, inona ny asa ho ataoko, manahoana ny ho aviko, namokatra ve satria azadiny fa amin'ity taona ity dia taona ny fahavokarana. Alleluia. Ary amin'ny mahatona ny fahavokarana azy dia miandrandritsika fa ho feno ny fitoeram-baritsika, miandrandritsika fa ahavokatra ny asantsika, miandrandritsika fa ho vita io trano izay ataonao io, ho totosa tanteraka io projet izay ataonao io, ary indrindra miandrandritsika fa hitombo ary hivelatra ny ara-panahintsika. Satria ny fanahy ny maha-olona, ny fanahy aloha ny karakaraina ary manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Satria rehefa manontany an'izany tsika tadio le ohatra ny tenin'ny Jesosy Kristy tamin'ny volana janoary teo mantsika nandinika akaiky momba ny lalàn'ny voalohany famokarana dia ny famafazana.
tao anatin'le ohatra notenin Jesosy Kristy famafazana dia hoe misy karazana vo zay latsaka ary latsaka any amin'ny tsilo, ary rehefa nitombo izy regny dia tsy afaka namoy satria nisy tsilo. Dia nanazavitra Jesosy hoe inona le tsilo, dia le tsilo dia le fitediavana ny arenan'izao tontolo izao, le fitediavana n'le zavatra hoe inona no hanina rapitso, inona ny atao, inona no zavatra mety iseho amin'ny fiainako. Jesosy manokana ny teny an'izao. Sokafo ny baibolinao ao amin'ny Matthieu toko fahaenina, Matthieu toko fahaenina andininy fa 420. Matthieu toko fahaenina andininy fa 420 manomboka tsika eo amin'ny andininy fa 420 dia hatrany amin'ny fa 430 vakiko aminao aingakaingana le izy. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Le mamona ity moa zany resaka vola ny resahana eto. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotronareo na amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy injovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamela azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Ary izy ao aminareo na dia manazy no mahay manampy andro iainany, na dia kely monja azy, na dia manaza mahay manampy ny andronao ve ianao raha manahy eo. Fa 20. Ary nahoana no manay amin'ny fitafiana ianareo, ny tsara ny faniry ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly reny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Salomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary niahatra ny an-tsaha izay ihanin'io ka atsipy any am-patana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo kely finoana. Dia aza manana reo ka manao hoe inona no haninay, na inona ny sotronay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahany jetilisa fatratra. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izay any rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampo anareo izany rehetra izany, ary amin'izany dia aza manany ny ampitso anareo, fa ny ampitso anany azy ampoan'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Amen. Hitanao zany hoe tiany Jesosy ho fantatrao fa ain'Andriamanitra no mikarakaranao. Ain'Andriamanitra no mahabetsaka ny vokatra eo ampelantananao. Ain'Andriamanitra tanteraka ny mikarakara ny fiainanao. Ka aza manano ny ampitso. Misy anefa ny zavatra anankiray tokony ho fantatsika hoe rehefa zay Tompo tiako hiova ny fiainako, inona ary ny zavatra tokony ataoko, satria eto rehefa miteny ny jentilisa ianao hoe aza manano ny ampitso dia meme aminao izy, satria indrina azy mahazatra anazy dia misy ny stress, mahazatra anazy dia hoe nareo kristianina zany tsy miplanifie, diso tanteraka le izy. Mila fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra, ary zay ny hoe inona Tompo, inona ny tokony ataoko, inona ny toe-panahy tokony ananako zany, inona ny lakile amin'ny fahombiazana mba hisy vokatra be dia be eo amin'ny fiainako. Zafady ao anatin'le hoe sekoly ny fahavokarana hoe inona zany le secret, ary inona mihitsy hoe meo anay Tompo ny secret amin'ny fandresena. Alleloia. Androany ianao faly milaza aminao fa tsy adinin'Andriamanitra ianao. Zay moa mahazava-dehibe fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Teto tsy mbola nisy toriteny verina
na indray mandeha aza tao anatin'izay efa mihoatra ny 10 taona nanaovanay ministera zay, satria révélation avy any an-danitra ho anao ho eo amin'ny fiainanao no omenanao androany. Rendez-vous an'Andriamanitra aminao androany. Inona tompo, inona le secret? Alléluia. Satria zahay tianao Andriamanitra, inona ny zavatra tokony ataonay? Mamaly an'izany Baiboly ao amin'ny Jaona voalohany toko 5:7. Jaona voalohany toko 5:7 dia milaza toy izao hoe: fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Amen. Mila mitandrina ny didin'Andriamanitra zany tsika mba hahafahantsika mamokatra eo amin'ny fiainantsika. Dia tsika manontany tena amin'izay hoe: Tompo, inona ny didinao? Satria tianay ianao Andriamanitra. Raha maha-kristianina anao ianao dia tokony tia an'Andriamanitra. Alleluia. Inona zany ny didinao? Inona ny tena sitraponao Andriamanitra? Inona ny zavatra ataonay mba ho akasitrahanao ny zavatra ataonay, mba havokatra ny zavatra ataonay, na ny asanay, na ny eo ampelantananay, na ny zavatra rehetrarehetra. Inona ny tokony ataonay Andriamanitra? Hebreo toko 1:9 mamaly an'izay zavatra zay. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra: raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy mahazo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa ho an'izay mazoto mitady azy. Alleluia. Ahoana ny mahatonga ny hoe: Tompo, teo mpanompo akasitrahanao tanteraka. Alleluia. Asa 7:12, asa toko 7:12 dia zao: satria nijery hoe iza le mpanompon'Andriamanitra, tena vakivava mihitsy Andriamanitra hoe tena akasitrahako ny zavatra ataonao. Alleluia. Dia tsy izy zany fa Davida. Dia ao amin'ny asa 13:22 dia zao ny tenin'Andriamanitra: ary efa nanaisotra ny Saoly izy, dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe: izao nahitany Davida zanak' Jese, lehilahy arako ny foko, izay anao ny sitrapoko rehetra. Amen. Ozy izy Andriamanitra hoe izao izy nahitany Davida. Ozy izy koa Andriamanitra aminao androany hoe izao nahitanao, dia ataovy eo le anaranao araka ny foko izy Andriamanitra, izay anao ny sitrapoko rehetra. Alleluia. Zay le hoe aleo ikatsahantsika le secret an'Andriamanitra. Ahoana le lakle any fahavokarana? Raha mijerentsika eto hoe mpanompo akasitrahan'Andriamanitra, izany hoe akasitrahana zany le mitsika aminao Andriamanitra, ny vavaka ataonao dia emboka manitra eo anatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Ny zavatra ataonao dia akasitrahan'Andriamanitra. Mahitanao sahady hoe mitsika aminao Andriamanitra ny. Alleluia. Inona le secret Davida? Davida dia nahagaga averiko le tenin'Andriamanitra hoe: ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Hébreu le 11:6 teo hoe: mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Raha i Davida manokana dia olona mazoto Davida. Olona mazoto izy. Ahoana nafantarantsika an'izany? Nisy fotoana Samuela mpanompon'Andriamanitra, ny rahan'Andriamanitra hoe mandehana manositra mpanjaka ao amin'ny trano Jese. Rehefa tonga tany amin'ny trano Jese i Samuela, dia teo daholo ny zanaky Jese rehetra, afa-tsy anankiray dia i Davida. Patay izy Davida tamin'io. Jerevina eo amin'ny Samuela voalohany toko 9:1-1:10. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra: ary Samuela tamin'ny Jese, tapitra eto avokoa va ny zanak'olahy rehetra? Dia hoy izy: ny faralano sisa fa miandrondro izy. Izy Davida tamin'io.
ny androndry nazoto ny asa nazotona anao ny asany ny androndry izy ary io Samuela tamin'i Jese manyrahaka azy fa tsy petraka inantsika ambara-pahatongany eto tsy maintsy tonga teo Davida vao nanomboka ny lanonana halleloia tsy maintsy nalaina tany an-tsaha Davida satria Davida angambany akoatran'le maha Davida ny anarany mety hoe Davida rain'le mazoto mety zay ny anarany angamba halleloia fa tany izy jereo fa ny teny tamin'ny anjara voatendry halleloia zay no nahatonga ny Davida hoe rain'le mazoto ary le fahazotony Davida halleloia lay tananao safa ary le fahazotony Davida tamin'izay no nahatonga ny anjara voatendra nahatonga azy ho mpanjaka halleloia ary raha eto amin'ny Samuela voalohany toko 17:20 dia ny teny ihany koa ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe Davida ozy izy eo amin'ny 17:20 jerentsika kely Samuela voalohany toko 17:20 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra halleloia avoakatsika kely azafady ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondriny ho tandremany olona ary naka ny entana izy ka lasa nandeha araky ny nadidiny Jese azy jereo tsara fantandrina fatratra izy ny asany nazoto izy ny fomaraina izy ary tsy navelany toy izao fotsiny ny asany fa lasa mihitsy izy naka olona hikarakara ny reo ondriny reo satria izy ny rahany rainy amen jereo tsara ny toetra ny Davida nisy excellence zany tao amin'ny Davida ny zavatra nataony Davida zay tena nateo tian'Andriamanitra movenao amin'ny asanao ohatran'izany ihany koa rehefa misy zavatra hafa tokony ataonao ka hitanao fa tokony avitaina le asa movenao mifomaraina mametraka le izy midelege an'le asanao jereo tsara fa tsy gaga isika raha niseho teo anatrehan'ny Saoly Davida tsy gaga isika raha nahafaty any Goliaty Davida ary hitanao sekrean'i Davida dia eo amin'ny obolana toko 2:20 ny teny hoe mahita olona mailaka mirarahany va ianao eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy amen nitsangana teo anatrehan'ny Saoly Davida satria inona ny toetran'ny Davida lay mazoto amen noho izany amin'ity volana febroary ty ny révélation zay nomen'Andriamanitra antsika ambara amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina ho totosa eo amin'ny fiainantsika dia ity volana ity dia atao hoe volan'ny fahazotona halleloia ambara fa volan'ny fahazotona ity volana ity ary ny teny fototra moa dia tsy mandeha lavitra fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana eo amin'ny obolana toko 1:9 mandehana any amin'ny vitsika ilay malaina dinio ny fanaony ka mba endre amen mandehana any amin'ny vitsika ary ilay malaina dinio ny fanaony ka mba endre ity volana ity dia volan'ny fahazotona amen secret geza be nomen'Andriamanitra antsika zany hoe fahazotona zany indrindrandrindra moa fa hoe ozy izy miteny Jesosy hoe katsao ny fanjakan'ny lanitra dia omenanareo daholy ary anaraka anareo daholy ny zavatra sisa rehetra amen enao io zay manenjika vola io enao mandeha tongotra izy efa mananelatra aleo izy ny anenjika anao amin'izao fotoana izao ary ny secret
mila mahazoto ianao. Ary indrindrandrindra Romanina 12:11, Romanina 12:12 miteny hoe mahazoto fa aza malaina ary oka afana fo amin'ny fanompona ny tompo. Amen. Oka afana fo amin'ny fanompona ny tompo, mahazoto ary aza malaina. Alleluia. Tena makasitraka an'Andriamanitra amahitanao sady manana an'izany fahazotona zany. Mahazoto amin'ny asanao, mahazoto amin'ny fanompona an'Andriamanitra, mahazoto, ary rehefa mahazoto ianao be ny vokatra eo ampelantananao. Ny obolana tena miteny mihitsy hoe izay mahazoto izy dia lasa manan-karimbe. Raha mijery n'izao tontolo izao ianao ireo olona manan-karimbe rehetrarehetra ireo, na Elon Musk zany izy ny manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany, tana jerevy ny tantaram-piainany. Fa Elon Musk rain'ilay mazoto, zay ny anarany. Tsy manam-potoana akory izy ody any an-tranony fa ao ampiasana izy miasa, mazoto izy. Alleluia. Hitanao na tamin'ny fotoanany taloha ary, tamin'ny fotoanany apôstôly, dia nijerevana mihitsy ny fahazotony olona anankiray alohany nametrahana ndraikitra anazy. Ianao raha ampiasanao, raha kamokamo ianao ampiasanao, dia tadio fa tsy hoely ianao, dia ho tsy tian'ny patron, dia hoan'ny patron. Na hoe kamokamo ianao amin'ny asanao, raha hoe miasa teny ianao, dia ho hitanao fa ho avy tsy hoela ny fahantrana raha kamo ianao. Fa mino fa mahazoto ianao. Alleluia. Ary hitanao tsy noho ny amin'ny herintsika fa noho ny amin'ny Andriamanitra. Mijerena Titusy tamin'izany fotoana izany, Korintianina 2:4-5:40. Jereo tsara ny tenin'ny Paoly. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotona ho ao am-pon'ny Titusy ho anareo mitovy amin'ny ahy. Amen. Hitanao zany i Titusy, raha jerenao i tenin'Andriamanitra sy teo aloha teo io, dia nijerena kaiky mihitsy ny fahazotony Titusy manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Andriamanitra nefany izy tianao ary hitanao ny atao hoe fahazotona dia fanomezana amin'Andriamanitra. Fanomezana amin'Andriamanitra ny fahazotona. Tsy vitan'ny herintsika ny fahazotona. Satria indraindray ianao na dia te hazoto takininina azy fa mety marary ianao. Na te hazoto takininina azy fa tsy hainao inona ny lalakombana. Zay ny ilaitsika ny fanan'Andriamanitra. Tahaka ny eo amin'ny Zakaria 4:4-5 dia izao ny tenin'Andriamanitra hoe dia namaly izy ka nanao tamiko hoe izao ny tenin'i Jehovah tamin'i Zerobabela, tsy amikerina hampahatanjahana fa amin'ny fanahiko hoy Jehovah tompony maro. Amen. Amin'ny fanahiko Jehovah tompony maro. Zao nefa ny mila fantatsika, kadô men'Andriamanitra atsika ny fahazotona. Alleluia. Nomen'Andriamanitra ny fahazotona. Amin'ny Davida nomen'Andriamanitra any reo olon'Andriamanitra, amin'ny Daniela ny fahazotona. Nomen'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Nomena. Dia ahoana moa zany hoe nomena ny fahazotona? Ahoana ny fomba azahoantsika an'izay zavatra izay? Amen. Jerevy hoe matoa amin'ny teny anareo hoe nomena, satria jerevy tsara eo amin'ny Korintianina 2:5-12 hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotona ao am-pon'ny Titusy. Dia isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotona anao ao am-ponao. Alleluia. Ahoana ny ahafahantsika mandray izay fanahy fahazotona izay? Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zao ny teny Jesosy hoe Jaona 15:5, zao ny voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamo be izy, fa raha misaraka amiko ianareo kosa dia tsy mahay manao na inona. Alleluia. Raiso Jesosy ho tomponao sy mpamonjinao androany. Raiso ny fanahy ny fahazotona
eo amin'ny fiainanao androany. Raiso hoe tompo vonona tokoa azoto anao ny sitraponao, vonona azoto eo amin'ny fiainako, fa mila mifananao mila anao a Jesosy. Amen. Ataovy izay vavak'izay androany ho tahian'Andriamanitra ne ianao, ary hamokatra betsaka ne ianao, ary oka ho alatsaka ao am-ponao ty teny ty ao amin'ny obolana toko 9 andininy 9 dia miteny hoe mandehanany amin'ny vitsika ry ilay malaina dinio ny fataony da mba endre volan'ny fahazotoana amin'ny anara-maherin' Jesosy entiko fahasoavana sy famindrapo ny anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra ao an-trano Jehova andro lava ianao. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao tianay ianao ary azadino isan'andro amin'ny fitosasantsika miara mivavaka, miara manandratra an'Andriamanitra, miaraka mazoto mikatsaka ny tavan'Andriamanitra, mino fa misy izy ary mazoto mitady azy. Tahian'Andriamanitra tsika rehetra.